Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Tsy misy olona tanteraka eto an-tany na iray aza fa samy mpanota avokoa isika rehetra. Tsy misy nataon'Andriamanitra ho ambony na ho ambany anefa, ary samy mety ho diso avokoa na iza na iza. Raha toa ary ka ny tsy fahatanterahan'ny olona iray no tsy faneraseranao amin'iny olona iny, tsy ho ela dia anirery ianao. Samy mety ho diso avokoa mantsy isika rehetra, kanefa dia betsaka lavitra kokoa ny fanehoana ny ratsy noho ny fanehoana ny fitiavana eto ambonin'ity tany ity. Nefa mba azonao an-tsaina sy efa nieritreretinao ve ny fiovana lehibe iseho raha mba hatakalontsika fanehoam-pitiavana ny fitsaratsarana ny hafa? Tsy noforonon'Andriamanitra hifankahala ny olombelona, ka manomboka anio ary dia andeha isika hizara fitiavana amin'ireo manodidina antsika, araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra manao hoe: tiava ny fahavalonareo ary manaova soa, dia mampisambora ka aza kivina amin'inona na amin'inona, dia ho lehibe ny valim-pitianareo ary ho zanaky ny avo indrindra ianareo. Fa izy mora fanahy amin'izay tsy misaotra sy ny ratsy fanahy. Lioka toko 9 (5-30). Aza mamaly ratsy na manao lolompo amin'izay iray firenena aminao, fa tiavany na manao tahaka ny tenanao. Izano Jehova. Levitikosy toko 7:20 (5-20). Amen. Miteny ny Baiboly hanisan'andro mofonaina, rasoa ampofaza malaina, fatomotrany andro izay. Tarika Roama. Vira
AWR. Téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62. Talilio amiko gety baiboly. Fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana. Mpanjaka faharoa toko fahasivy. Ny nanosorana ny jeo ho mpanjaka sy ny namonoa ny jeo any Jorama sy Ahazia ary Jezebela. Ary Elisa mpaminany ny antsony anankiray tamin'ny zanakalahy mpaminany ka nanao taminy hoe, misikina dia ento eny an-tananao ty tavoara feno diloilo ity ka makanesa ny ramota Gileada. Ary rehefa mbiany ianao dia izaho Jeo zanak' Josafata zanak' Nimsi ary midira ka mananga azy hiala amin'ny namany ary ento any amin'ny efitrano anatiny izy. Ary raiso ny tavoara feno diloilo ka edino amin'ny lohany dia laza hoe, izao ny lazain'i Jehova, efa nanositra anao mpanjakan'i Israely aho, dia voay ny varavarana ka mandosira fa aza mijanona. Ary nandeha ilay zatovo, dia ilay zatovo ny mpaminany naka ny ramota Gileada. Ary noho ny mbitany izy, indreo nipetraka teo ny mpifeny miaramila, ary hoy izy, ry komando eo, mitondra teno aminao aho. Ary hoy Jeo, amin'izy aminay reto moa? Ary hoy izy, aminao ry komando eo. Ary nitsangana izy ka niditra tao an-trano dia nahidiny tamin'ny lohany diloilo. Ary hoy izy taminy, izao ny lazain'i Jehova Andriamanitry ny Israely, efa nanositra anao aho ho mpanjakan'i Israely oloko, ary ameliny tamingany ahaba tomponao ianao mba hampanodiaviko an'i Jezebela ny ranony mpaminany mpanompoko sy ny ranony mpanompon'i Jehova rehetra. Eny, ho fongotra ny taranaki ahaba rehetra, ary aringako avokoa ny lehilahy rehetra amin'ny tamingany, na ny voahazona na ny afaka eo amin'ny Israely. Ary ny taranaki ahaba ataoko tahaka ny taranaki Jeroboama zanaky Nebata sy tahaka ny taranaki Basa zanaky Aya. Ary Jezebela ho an'ny alika ao amin'ny tany Jezirela ka tsy hisy andevina azy. Dia namono varavaran'ilay zatovo ka lasa nandositra. Ary Jeo nivoaka nakao amin'ny mpanompon'ny tompony ary nanontaniany hoe, raha tsara ihany va? Inona ny nalehan'in'ilay adaly iny tao aminao? Ary hoy izy taminy, ianareo mahalala ihany andra lehilahy sy ny heviny. Fa hoy ireo, lainga foana izany fambarao aminay. Dia hoy izy, izao ka izao no nolazainy tamiko, izao no lazainy Jehova, efa nanositra anao mpanjakan'i Israely aho. Dia samy nandray faingana ny lambany avy izy ireo ka namelatra azy hitoeran'ny Jeo teo amin'ny ambaratonga. Ary nitsoka ny anjomara izy ka ny antso hoe, Jeo ny mpanjaka.
Ary Jeo zanaky Josafata zanaky Nimsi nikony tamin'ny Jorama, fa Jorama mba amin'ny Israely rehetra niaro any Ramota Gileada noho ny fananiany Azaela mpanjaka ny Siria azy. Nefa Jorama mpanjaka efa niverina ho tsaboana tao Jezirela amin'ny feriny tamin'ny nahavoazan'ny Sirianina azy, fony izy niady tamin'ny Azaela mpanjaka ny Siria. Ka dia hoy Jeo, raha izany ary ny sitrakareo, aza vela isy hiala eto an-tanàna andeha hilaza izany any Jezirela. Dia niakatra teo amin'ny kalesy Jeo ka nakany Jezirela, fa tany no nitoeran'ny Jorama. Ary Ahazia mpanjakan'ny Joda efa nidina hamangy an'i Jorama. Ary ny mpitily mitsangana teo an-tampony tilikambo teo Jezirela ka nahatazana fa indrery olona betsaka tamin'ny araka tamin'i Jeo. Ary hoy izy, mahita olona betsaka? Ary hoy Jorama, makapitaingo tsovaly ka maniray etsena azy ary asaovy manao hoe fihavanana va. Dia nandeha ny mpitaingo tsovaly anankiray etsena azy ka nanao taminy hoe, izao ny tenin'ny mpanjaka, fihavanana va? Ary hoy Jeo, ahoanao izay fihavanana? Fa mankanesa atoriako ianao. Ary mpitily nilaza hoe, nihiraka dia tonga teny aminy, nefa tsy niverina. Dia nahiraka mpitaingo tsovaly fanondroany Jorama, ary noho ny tonga teny koa izy dia nanao hoe, izao ny tenin'ny mpanjaka, fihavanana va? Ary hoy Jeo namaly hoe, ahoanao izay fihavanana? Fa mankanesa atoriako ianao. Ary ny mpitily nilaza indray hoe, tonga teny aminy koa iny, fa tsy niverina. Ary ny fampiriotrany dia oatra ny fampiriotrany Jeo zanaky Nimsi, fa mampiriotra oatra ny olona daly izy. Ary hoy Jorama, ampiomany. Dia nampiomany ny kalesiny. Dia nivoaka Jorama mpanjakan'ny Israely sy Ahazia mpanjakan'ny Joda samy nitsangana teo amin'ny kalesiny avy ka nandeha hitsenan'i Jeo. Ary nifanena taminy teo amin'ny tany Nabota Jezirelita izy. Ary Jorama noho ny nahitany Jeo dia nanao hoe, fihavanana vary Jeo? Fa izy namaly hoe, aiza no isy fihavanana raha mbola ao ihany ny fijangajangan'ny Jezebela reninao sy ny fankatrovana betsaka ataony? Ary Jorama nampiodina ka nandositra sady niteny tamin'ny Ahazia hoe, misy fitaka ry Ahazia. Ary noenjan'ny Jeo mafy ny tsipika teny an-tanany, dia nitifitra ny Jorama izy ka nahavoa azy teo anelanelan'ny sorony. Ary ny zana-tsipika ny boroka tamin'ny fony ka dia nampianjera azy tao anatin'ny kalesiny. Ary hoy Jeo tamin'ny bidikara alefiny, betao izy ka tsy mpahazo ao amin'ny sahany Nabota Jezirelita, fa tsarovy fa fony izao sianao samy nitaingina kalesina nanaraka ny ahabarainy. Dia nolazain'i Jehova fa hiatraminy izao loza voalaza izao hoe, efa hitako tokoa maly ny ran'ny Nabota sy ny ran'ny zanany, hoy Jehova. Ary izaho hamaly ianao eto amin'ity tany ity, hoy Jehova. Koa betao izy ka tsy mpahazo amin'io tany io araka ny tenin'i Jehova. Ary noho ny hitany Ahazia mpanjakan'ny Joda zany, dia nandositra tamin'ny lalana mankany an-trano ao anatin'ny saha izy. Ary Jeo nanaraka azy ka nanao hoe, indry, asiako iny. Dia nasiny teo anatin'ny kalesiny teo amin'ny fiakarana ho an'ny gora izay eo anilan'ny Jibleam izy. Ary nandositra nakany Megido Ahazia ka maty teo. Ary ny mpanompo nitondra azy tamin'ny kalesiny ho an'i Jerosalema ka nandevina azy tao am-pasany, tao amin'ny razany, tao an-tanànan'i Davida. Ary tamin'ny taona 110 nanjakan'i Jorama zanaky Ahaba no vao nanjakan'i Ahazia tamin'ny tany Joda. Dia tonga tany Jezirela Jeo. Ary noho nandre izany Jezebela, dia nosorany loko mainty ny masony sady noravahany lohany, dia nitsidika teo am-baravarakely izy. Ary noho niditra teo am-bavahady Jeo, dia hoy Jezebela,
fihavanana vary zimri mpamony tompo. Ary ny andrandra mivaravarakely jeo ka nanao hoe, iza aminareo reo no momba ahy? Iza? Ary nisy tandapa-roana telo teo nitsirika azy. Ary hoy izy, aza irao io vehivavy io. Dia nazerana izy, ka nisy nipidipitika tamin'ny rindri-trano sy ny soavaly ny rany, ka dia nohitsahany jeo izy. Dia niditra tao an-trano jeo, ka nihinana sy nisotro, ary dia nilaza hoe, mandehana, izaho ilay vehivavy voaozina ka aleveno, fa zanaka vavy mimpanjaka izy. Koa dia lasa ireo andevina azy, nefa tsy nisy tratrany teo, afa-tsy ny karandohany sy ny tongony ary ny felan-tanany ihany. Ary niverina ireo ka nanambara taminy. Ary hoy jeo, araka ny tenin'i Jehovah izany, dia ilay nampilazainy any Elia Tisibita mpanompony hoe, ao amin'ny tany Jerizela no hinanan'ny Elika ny nofon'ny Jezebela. Ary ny fatiny ho toy ny zezika ny an-tsaha any amin'ny tany Jezirela, ka tsy hisy azo milaza hoe Jezebela ity. Sayangelay didin'ny Jehova izay manao hoe, mba ho iray ihany isika izao ao amin'ny Kristy. Tarika la voix du ciel. Ka hahazo heratra hatrany mandra-piaviny, mba mifankatiava ihany sy ny olombelonantany, avela ho ny fianonana, iza mahatonga ny olana. Hiraina isika hitambatro eriray, mba hoitany izao tontolo izay, izao fampiaonany isika. Raiso ny adresy ahafahanao mifandray aminay, awr malagasy@gmail.com. misaotra tompoko. Mifankatiava ihany isika ry fiangonana, hiavana sy ampiavana, andehana mafiny fihavanana. Zay angelay didin'ny Jehova izay manao hoe, ho iray ihany isika izao ao amin'ny Kristy. Ka hahazo hery hatrany hatrany mandra-piaviny, irahina isika hitambatro hery iray, mba hoitany izao tontolo izay, izao fampianany isika. AWR manolotra ho anao, feo ny fanantenana. mirabanao ao anatin'izao fandaharana manokana izao ny namanao Elion Andriamitansoa, iaraka hianatra ny tenin'Andriamanitra isika, kanefa milohan'izany dia manasanao mba hiaraka hanondrika ny lohanao amiko, hiaraka hivavaka isika. raha inay izay ny an-danitra ho amasinda any ny anaranao, ho tonga any ny fanjakanao, atao any ny sitraponao ety an-tany taky ny an-danitra. Meo anay hatrany izay sahazanay isan'andro, anisan'izany ny teny
zay omenao anay amin'nytian'io ity. Mangataka anao zay mba hanazava aminay zay tianao ambara aminay ary hanomery anay mba hahafanay miaina amin'izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Anio isika dia hiditra amin'ny fianarana mitohy ny Apokalipsy 4:10 andininy 9 ka hatramin'ny 20. Ampahany misy heviny manokana ao misoratra masina io, aoko fantatrao zay. Ny Apokalipsy 4:10 andininy 9 ka hatramin'ny 20. Hijery azy io sika satria afatra farany omen'Andriamanitra ho an'nyponiny eto amin'ity tany ity zany, melo indrindra ny iverenany indray eny amin'ny raony lanitra. Misy afatra manokana ho amin'izao vanim-potoana izao ho anao, ho an'ny olombelona rehetra eto an-tany zany. Ary raha diso an'izany afatra zany ianao dia hitondra olana goavana ho anao zany, satria tsy ho vonina ho amin'ny fiavidy Jesosy fanondrony ianao. Noho izany dia zava-dehibe ho antsika zany ny mianatra amin'ny tsipiriany mihitsy ny Apokalipsy 4:10 manomboka eo amin'ny andininy 9 ka hatramin'ny 20. Ny voalohany amin'izany dia ny afatry ny anjely voalohany eo amin'ny andininy 9 amin'ny Apokalipsy 4:10. Apokalipsy 4:10 andininy 9 zay mivaky tahaka an'izao: ary hitako fa indro nisy anjely ray koa nanidina teo fovoan'ny lanitra, manana filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra. Antony anankiray mahatonga nyty hafare ity ho ara-potoana dia satria toriana amin'izay rehetra monina ambonin'ny tany zany, amin'ny firenena rehetra, ny fokom-pirenena, ny samy hafa fiteny, ny olona rehetra, tsy misy ankanavaka zany afatra zany. Ary ny antony faharoa ilazana fa natao anao, natao antsika amin'izao vanim-potoana izao io afatr'Andriamanitra farany omena ty planeta ety io dia satria aorianany fanambarana n'io afatra io ianao dia mahita avetrany ny filazana naseho an'i Jaona zay manipika mazava fa ho avy indray hanatanteraka ny fijinjana ny tany Jesosy Kristy. Midika izany fa misy ifandraisana mivantana ny fiavian'i Jesosy sy io afatra io. Andinga io jerentsika ny andininy manaraka eo amin'ny 4:10 andininy 4:10 ka hatramin'ny 5:10. Apokalipsy 4:10 andininy 4:10 ka hatramin'ny 5:10. Zay mivaky tahaka an'izao: ary indro nahita rahona fotsy aho, ary nisy tahaka ny zanak'ondry nipetraka teo ambony rahona, zay nisatroka satro-boninahitra volamena sady nitana fijinjana maranitra teny an-tanany. Ary nisy anjely ray koa nivoaka avy tao amin'ny tempoly, niantso tamin'ny feo mahery ka nanao tamin'ilay mipetraka teo ambonin'ny rahona hoe: ary osoy ny fijinjanao, ka mijinja satria tonga ny andro fijinjana, fa masaka dia masaka ny vokatry ny tany. Dia naroson'ilay nipetraka teo ambonin'ny rahona tamin'ny tany ny fijinjany, ka voanjinja ny tany. Eto dia hitantsika ry havana fa ny tany zay voajinja dia sary anohatra ny ehonina ny fiverenan'i Jesosy fanondrony eto amin'ity tany ity. Ka reo afatra zay omena eo amin'ireo andininy eo alohan'izay zany hoe ny andininy 9 ka hatramin'ny andininy 20 amin'ny Apokalipsy 4:10 dia fanomanana anao ho amin'io fiaviany fanondrony io. Tsy azo ataoko totoa mihitsy zany ny Apokalipsy 4:10 andininy 9 ka hatramin'ny 20. Afatra farany melohan'ny fijinjana izany, melohan'ny aviany Jesosy eny amin'ny raony lanitra izany. Ao amin'ny Matio 4:20 andininy 4:10, Matio 4:20 andininy 4:10 dia manome ireo fahamantarana farany zay iseho melohan'ny fiaviany faharoa Jesosy Kristy. Hoy izy hoe: rehefa ho voatory amin'izao tontolo izao ny filazantsara ho vavolombelona firenena rehetra, ho tonga ny farany rehefa voatory amin'ny firenena, ny fokom-pirenena, ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra ny filazantsara. Ary ny faratampony dia ny fiaviany Kristy fanondrony hijinjany tany. Arak'izany ny zavatra hitantsika eto dia mazava tsara. Ireo famantarana ny tany sain'i Jesosy eo amin'ny Matio 4:20 sy izay voalaza ao amin'ny Apokalipsy dia manondro ireo famantarana ny fotoana iaviany Kristy Tompo sy mpamonjy antsika fanondrony. Ary ny famantarana anankiray lehibe mihoatra noho ireo famantarana hafa rehetra
zay mibahatoerana sy mivohitra tsara amin'ity apokalipsy toko 7 ity dia ny fitorianany filazantsara mandrakizay amin'ny firenena fokom-pirenena samy hafa fiteny ary ny olona rehetra ary zany dia mirazotra tsara mirazotra amin'ny Mateo toko 7:4 zany no mahatonga ny radio adventista maneran-tany mampiasa teny pirenena zato latsaka kely mba hahafahan'ny olona mandreny filazantsara amin'ny fiteny fampiasany ary izany no amora ny fandraisan'ny filazantsara. Rehefa voatory ny filazantsara ho vavolombelona dia ho tonga ny farany ka ny fitoriana ny filazantsara mandrakizay no hitondra any amin'ny farany zao tontolo zao ny fiverenan'i Jesosy Kristy fandrony amin'ny sambatan'olona ny firenena tsirairay ny foko ny samy hafa fiteny ary ny mponina dia tsy maintsy hitarika ny olona rehetra ho amin'ny fanapa-kevitra mazava hanaiky na handahany Kristy ho mpamonjy azy. Rehefa mazava tsara amin'ny tsirairay ny filazantsara ny plano ny famonjena dia misafidy izy na handahana hanaiky an'izany efa mazava amin'izany zay le ho vavolombelona amin'ny rehetrarehetra amin'ny tsirairay dia ho avy amin'izay Jesosy. Mizara ho telo lehibe ny apokalipsy toko 4 misy fizarana telo lehibe ao. Io la hiafatr'Andriamanitra ho an'ny vahoaka ny titany ity amin'izao vanim-potoana izao. Ao amin'ny apokalipsy toko 4 andiny ny fahenina sy ny fahafito dia ahitanao ny afatry ny anjely voalohany. Ny andiny ny fahavalo no ahitanao ny afatry ny anjely faharoa ary ny andiny ny fahasivika hatramin'ny faharoambinifolo ny afatry ny anjely fahatelo. Ka ao amin'ity fandalinana ataontsika ity zany dia ho hitantsika tsara amin'ny atsipirian'ireo afatra ireo ary ianarantsika amin'izany izay lazain'Andriamanitra ho antsika mihitsy izay velona amin'izao andro farany izao. Amin'ity anio ity dia hijery ny tapany voalohany amin'ny afatry ny anjely voalohany isika dia ilay tena filazantsara mandrakizay izany. Zao ary no vakitsika amin'ny apokalipsy toko 4:4 ary hitako fa indro nisy anjely raiko nanidina teo fovoan'ny lanitra manana filazantsara mandrakizay ho toriana amin'izay monina amboniny tany firenena fokom-pirenena samy hafa fiteny ary ny olona rehetra nanao tamin'ny feo mahery hoe matahoran'Andriamanitra ka ho mivonahitra izy fa tonga ny andro fitsarany ary mianko ofa eo an'ilony izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Ny anomboantsika azy dia le andian-teny hoe filazantsara mandrakizay. Ino no atao hoe filazantsara? Ny dikan'izany dia mazava tsara, vaovao mahafaly. Zay ny dikany avy amin'ny teny fototra nandikanan'ny Baiboly. Vaovao mahafaly. Zay ny dikany hoe filazantsara mandrakizay. Hitantsika ato amin'ny apokalipsy toko 4 arak'izany fa ny afatr'Andriamanitra farany ho an'ity zao tontolo zao misy antsika ity dia tsy afatra fanamelohana na mampandositra antsika amin'Andriamanitra na hatonga antsika hatahotra azy fa vaovao mahafaly ho an'ny olona rehetra zany. Tsy loza no entin'ny apokalipsy fa fanantenana. Vaovao mahafaly. Afatra tokony hiteraka fifaliana ao antsika. Ahafantarantsika ny fahamarinana sy ny toetran'Andriamanitra. Ary koa ny hoe iza marina moa Andriamanitra, ahoana ny fomba fitondra ny mpanota. Ary tokony hiteraka fifaliana ao antsika izany fa tsy tahotra. Zao ary raha manana Baiboly ianao dia tiako ny iarahanao mijery amiko ny soratra masina. Ary dia ezaka sika mba ahazoantsika tsara zany filazantsara mandrakizay zany. Satria ao anatin'izany ny tsy ambaratelo no avinao mandrakizay. Ahoana ny voalazan'i Jesosy eo amin'ny Jaona 7:10. Zao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao Andriamanitra tokana sy Jesosy Kristy izay ny rahinao. Filazantsara izany. Voalohany indrindra dia mario tsara ny nampidirana ny atao hoe filazantsara ao amin'ny Romanina 1. Ao amin'ny Romanina 1 ny apôstôly Paoly dia manomboka manazava zany hoe filazantsara ny Jesosy Kristy zany. Eo amin'ny 1 amin'ny Romanina 1 dia hoy izy: Paoly mpanompon'i Jesosy Kristy, voantso apôstôly, voatokana ho amin'ny filazantsara n'Andriamanitra.
dia azavain'ny apôstôly paoly ao anatin'io bokyny romana io ny atao hoe filazantsara. Tokony ho fantatsika ary fa avy amin'Andriamanitra zany filazantsara zany fa tsy avy amin'olombelona. Nivoaka avy amin'Andriamanitra ray zany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy misy olombelona afaka milaza filazantsara satria izy aza mbola ao anatin'ny fiainana ratsy, famonjena ho azy no entin'ny filazantsara. Tsy hoe samy hafa akory Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy ka hoe Andriamanitra dia te hanasa azy, fa Jesosy kosa be fitiavana ao amin'drafim-panavotana ka ny famindram-pony no anarona ny fahavinirana sy ny fahatezeran'Andriamanitra tsy ariavana. Ny Baiboly dia mampianatra fa Jesosy Kristy ny fanehoana amin'ny fahafenony an'Andriamanitra ray. Ary nilazan'izany mihitsy Jesosy, zaho sy ny ray dia iray ihany. Rehefa nanontany ny mpianatra hoe asehoanay ny ray, efa ela ny toerako teto aminareo mbola tsy hitanareo eo ihany va? Rehefa mahita anareo dia mahita ny ray. Mazava ny zavatra lazain'i Jesosy. Ka ny fitiavana, ny famindram-po, ny fangorahana izay hitantsika ao amin'i Jesosy dia fanehoana ny toe-pon'Andriamanitra ihany koa izany. Ao amin'ny Romanina 1:9 dia hoy ny apôstôly Paoly hoe: fa tsy menatra ny filazantsara fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany amin'ny Jiosy aloha dia vao amin'ny jentilisa koa. Eto izany dia antsoina hoe filazantsara an'i Kristy, filazantsara an'Andriamanitra ray, ary vaovao mafaly ny mpilany ny famonjena izany filazantsara izany. Ary zany mihitsy satria eo amin'ny 7:7 dia izao ny voalaza fa amin'izany no anehoana fahamarinana avy amin'Andriamanitra, avy amin'ny finoana sy ho amin'ny finoana, araka ny voasoratra hoe ny marina amin'ny finoana no velona. Fahamarinan'Andriamanitra izany, asan'Andriamanitra izany. Ary everiko fa azava kokoa amintsika izany raha mijery izay voalaza amin'ny Korinthiana 1:5 isika. Korinthiana 1:5 manomboka eo amin'ny 1 izay amaritan'ny apôstôly Paoly mazava tsara ho antsika amin'ny fomba azo ivelomana mihitsy ny atao hoe filazantsara. Korinthiana 1:5 hoy izy hoe: ary ampahafantariko anareo rahalahy ny filazantsara izay nitoriako taminareo sy niraisinareo, sady iorenanareo izay amonjenanareo koa raha tananareo tsara arak'izay teny nitoriako taminareo, raha tsy nino foana ianareo fa natolotra anareo ho isan'ny zavatra voalohany indrindra lay noraisiko dia izao: Kristy maty no ny fahotantsika araka ny soratra masina. Kristy maty no ny fahotantsika araka ny soratra masina. Io zany ny fomba tsotra sy azo ampiarina indrindra anehoana ny atao hoe filazantsara. Jesosy Kristy maty no ny fahotako, no ny fahotanao, no ny fahotantsika araka ny soratra masina. Ary Paoly dia milaza eto hoe: fa natolotra ho anareo ho isan'ny zavatra voalohany indrindra lay noraisiko dia izao: Kristy maty no ny fahotantsika. Ary tokony ho fantatsika izay tiany Paoly ho lazaina raha miteny hoe fahotako, fahotantsika izy tia isika izay resahany eto ty. Ny Baiboly dia miresaka mivantana ny amin'io resaka io e. Ao amin'ny Isaia 7:15 Isaia 7:15 dia misy faminanin'ny testamenta taloha izay efa nilaza meloa ny fiavian'ny Mesia. Ary ny 9 dia milaza mazava tsara fa isika rehetra dia nanitaky ny ondry, samy efa nivilo amin'ny lalantsika avy sika rehetra, ary nataon'Andriamanitra niatra taminy avokoa ny helotsika rehetra. Zay le hoe maty no ny fahotantsika Kristy. Noho izany ny taranak'olombelona rehetra dia voafoaka ao amin'ny Korinthiana 1:5 hoe maty Kristy no ny otantsika rehetra. Otanao ny otako araka ny soratra masina. Maty no ny fahotany zao tontolo zao Kristy, nitondra ny helotsika rehetra izy. Mahita andiny vitsivitsitsika miresaka ny amin'izany. Ohatra ny Korinthiana 2:5-4. Korinthiana 2:5-4. Takan'izany koa ny voalaza amin'ny Romanina 5:1-9 izay milaza fitiavana mihoatra lavitra noho ny fitiavana mety ho hitantsika amin'ny taranak'olombelona nasehon'Andriamanitra antsika. Fariparitana amin'ny fomba maro samihafa io fitiavana io ao amin'ny testamenta taloha sy ny vaovao. Ary io fitiavana io dia fanehoana le filazantsara. Le filazantsara mandrakizay, tsy mandalo fa mandrakizay. Ao amin'ny Petera 2:7-7 Petera 2:7-7 dia voalaza fa tsy tian'Andriamanitra hisy ho very
fa mba ho tonga amin'ny fibebahana isika rehetra ary zany ingeny mahatonga azy tsy mbola ho tonga amin'izao fotoana izao tia no tonga amin'ny fibebahana ianao tia no tonga amin'ny fibebahana sika rehetra arak'izay azo atao ny abetsahan'ny olona rehetra dia ho tonga amin'ny fibebahana melohany eviny ny fanirian'andriamanitra dia natonga ny tsirairay amin'ny fianakavian'olombelona ho voavonjy avokoa mazava loatra fa tsy avy amintsika ny famonjenantsika fa drafitr'andriamanitra ary avy amin'ny nahi-pony manokana ny nanaovany an'izany andriamanitra dia manome fitiavana maimaim-poana ho an'ny taranak'olombelona ray manontolo tsy mampino hoe mahafoaka ny mpanota tsirairay izany na manahoana na manao ahoana ny alavitry ny fahalavonao na manao ahoana faharatsianao ninninona ny zavatra efa nataonao mahafoaka ny olombelona rehetra io fitiavana io ao anatin'izay enao ny fitiavan'andriamanitra dia voafaritra ny teny maro ny soratra masina andiga jerentsika izay voalaza ao Timoty voalohany toko faefatra andiny fafolo Timoty voalohany toko faefatra andiny fafolo fa izany no ikelezanay aina sy ezahanay satria izahay manantena an'andriamanitra velona izay mpamonjy ny olona rehetra indrindra fa izay mino Jesosy Kristy dia mpamonjy ny olona rehetra mpamonjy manokana mandrakizay ireo izay manaiky sy mandray marina tokoa ny famonjena izy manana velarana lehibe izany fitiavana izany arak'izay voamarika eo amin'ny soratra masina ihany ary ny tiano marina dia izay voalaza amin'ny Romanina toko 5 andiny 4 ka hatramin'ny 7 hitantsika eo fa ny fitiavan'andriamanitra dia tsy manan-tsahala hoy ny voalaza tsy manan-tsahala tsy misy mitovy amin'izany tsy misy eo amin'ny fanandraman'olombelona azo ampitahana amin'izany mario tsara ny famakafakan'ny apôstôly Paoly amintsika ny fitiavan'andriamanitra ao zao ny voalaza ao fa fony mbola tsy manan-kery isika dia maty Kristy tamin'ny fotoanandro hamonjy ny ratsy fanahy saika tsy nisy olona manaiky ho faty hamonjy ny marina fangamby isy ihany ny sasany sahy maty aza hamonjy ny manao soa fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy manaraka isika dia mbola hanohy ny fiarah-mianatra ny Apokalipsy toko 4 andiny 4 sy ny manaraka ka dia manasanao ary zahay mba tsy handisy fotoana amin'ny fitohizan'ny fiarahantsika mianatra mandra-piaona indray antoko-pihira ako ny fahazavana ankady manga akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isanandro amin'ity pejy ity awr feon'ny fanantenana alasarina
fandalinana ny soratra masina mitohitoy iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana. Anio fibebahana fekekeloka ary famelan-keloka. Tafaona indray isika ao anatin'izao fiarantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra mitohitoy izao miaraka aminao etiny namanao Kalebandretsikevy. Aloha hevitra mahafinaritra nodinitsika anio dia ny amin'ny fibebahana fekekeloka ary famelan-keloka. Andisika ivavaka tika mpiandohana. Misaotra ray masino no ny teninao izay ianaranay amin'izao fotoana izao. Tonga avy nazava ny sainay amin'ny alalan'ny fananao masina. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zao no toky avy amin'Andriamanitra ho antsika izay mpanota. Jaonina voalohany toko voalohany andininy fahasivy. Jaonina voalohany toko voalohany andininy fahasivy. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ny filazantsara na ny vaovao mahafaly ny amin'i Jesosy dia manome fomba hahatonga ny mpanota ho afaka hitandrina ny lalàna masiny didifolo sy ho azo ekena eo masin'Andriamanitra. Tsy afaka hanao izany amin'ny herin'ny tenany nefa ny mpanota, tsy maintsy mivelona ao anatiny aloha Kristy. Inona avy ary ireo dingana ahatongava ny mpanota ho eo amin'ny Kristy? Fepetra fototra takina ve ny fibebahana? Andeovaka itsika ny asan'ny apôstôly toko 7:17. Asan'ny apôstôly toko 7:17. Ary Andriamanitra ninitsy nijery ny androny tsy fahalalana fa ankehitriny izy mandidy ny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka. Ny fibebahana no dingana voalohany tsy maintsy ataon'ny mpanota miverina amin'Andriamanitra. Tsy misy afaka anao izany ho an'ny hafa, tsy maintsy mampilefitra amin'ny fanahintsika isika tsirairay avy ary mamela ny sampitsika. Rehefa nataontsika daholo izay azontsika natao dia aneo amintsika ny sitrapony ny Tompo. Inona ary ny tsy maintsy ataon'ny olona iray mba hamafana ny fahotany? Asan'ny apôstôly toko 7:7. Asan'ny apôstôly toko 7:7. Koa mibebaha ianareo ka mivirena aminona ny fahotanareo mba ho avy izay andro famelomelomana avy amin'ny fanatrian'ny Tompo. Matetika isika no malahelo amin'ireo zava-dratsy nataontsika noho ny voka-dratsy nateraka ireny. Tsy izany anefa no fibebahana marina. Amin'ny fomba hoana no hitarihana ny mpanota amin'ny fibebahana? Romanina toko 2:4. Romanina toko 2:4. Sa mavoinao ny arian'ny famoram-panahiny sy ny fandeferany ary ny faripony, satria tsy fantatrao fa ny famoram-panahan'Andriamanitra dia mitaona anao hibebaka. Tsy misy fibebahana marina izay tsy mitondra ho amin'ny fanavaozana ny fomba fiaina. Ny famarinan'i Kristy dia tsy hoe lamba andrakofana ny ota, tsy niekena sy tsy nafoy, fa fitsimpiainana izay manova toetra sy mifehy ny fitondrantena. Ny fahamasinana dia midika ho fahafoizan-tena tanteraka ho an'Andriamanitra, fileferan'ny fo sy ny fiainana tanteraka amin'ireo fitsimpiainany lanitra. Inona ny manaraka ny fibebahana marina? Ohabolana toko 7:17. Ohabolana toko 7:17. Izay manafina ny fahotany tsy ambinina fa izay mitsotra ka mahafoy azy no azo famondram-po. Tsy azon'Andriamanitra ekena ny fiekekeloka raha tsy nisy fibebahana sy fanavaozana marina. Tsy maintsy misy fiovan'ny fiainana tanteraka manaraka izany. Tsy maintsy esorina ireo zavatra rehetra nampalahelo an'Andriamanitra. Izany no vokatry ny tena alahelo marina noho ny ota. Amin'izy ary ny tokony ekentsika ny elontsika. Salamo 2:17. Salamo 2:17. Ny fahotako nambarako taminao ary ny eloko tsy mba nafeniko. Hoy izaho, iaiky ny fahadisoko amin'i Jehova ary ianao dia namela ny eloko ny fahotako. Mieke eloko amin'Andriamanitra ary mifampieke eloka. Raha nampalahelo ny namanao ianao dia mila miaiky ny fahadisoanao ary adidy ny mamelanao. Ambonin'izany dia mila mikatsaka ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra ianao avy eo, satria fananan'Andriamanitra io rahalahy izay noratrainao io ary nanota tamin'ny mpamorona sy ny mpanavitra azy ianao tamin'izany. Tokony atao ankapobeny ve ny fiaikekeloka sa amin'ny antsipiriany?
koa raha meloka amin'ny anankiray amin'ireo izy dia iaiky izay zavatra nataony. Tsy maintsy atao mazava tsara ny fiekekeloka rehetra ary mila miaiky ireo ota rehetra izay nahameloka anao ianao. Misy antoka ve fa tena avelan'Andriamanitra ny otany bebahana sy ny ekena? Andeha mbola iarahantsika mamaky ny teny izay nivakiana tany am-piandohana. Jaona 1:7. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Azo antoka ny famelan'Andriamanitra ny fahotantsika rehefa miaiky sy mibebaka amin'ny fotsika isika. Ataon'Andriamanitra inona ary ireo ota izay navelany. Mika 7:7. Amindra fo amintsika indray izy ka hanitsakitsaka amin'ny fahotantsika, eny, ary inao any amin'ny ranomasina lalina ny fahotany rehetra. Salamo 7:12. Tahaka ny alavitry ny atsinanana amin'ny andrefana no alavitry ny anesoran'ny fahotantsika amintsika. Andriamanitra no miteny an'izany teny izany ka tokony hatoky ny teniny isika. Ino no ifandraisan'ny fihetsintsika amin'ny hafa sy ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra. Marka 12:15. Ary raha mitsangana mivavaka ianareo ka misy olona hanananareo alahelo dia mamela ny elony mba havelan'ny rainareo izay ny an-danitra kosa ny elokareo. Mateo 5:17. Fa raha mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia mba hamelany ianareo kosa ny rainareo izay any an-danitra. Fa raha tsy mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia tsy hamela ny fahadisoanareo ny rainareo. Mazava izany tenin' Jesosy izany izay ataontsika amin'ny namantsika no ataony amintsika. Raha mamela ny fahadisoan'ny namanao ianao dia avelany koa ny fahadisoanao. Mbola misy antoka ve milaza fa tena tsy ahatsiaro ny fahotantsika tokoa Andriamanitra? Jeremia 1:7. Ary samy tsy hampianatra ny namany sy ny rahalahiny avy intsony izy hoe mahalala ny Jehova, fa samy alalay avokoa izy rehetra, hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra, hoy Jehova. Fa avelako ny elony ary tsy ho tsarovako intsony ny fahotany. Manao ahoana ny fatra ny famelan'Andriamanitra ny elontsika? Isaia 5:15. Aoka ny ratsy fanahy hahafohy ny lalany ary ny tsy marina hahafohy ny heviny, ary aoka hiverina ho amin'i Jehova ireny, fa hamindra fo aminy izy, eny eo amin'Andriamantsika, fa hamela eloka dia hamela eloka tokoa izy. Tsy mitovy amin'ny famelan'ny olombelona eloka ny famelan'Andriamanitra eloka. Rehefa manome fampanantenan'Andriamanitra fa hamelany eloka ao amin'ny fahafenony, dia ampino hoe fa ny fihevitry tsy fihevitrareo ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako, hoy Jehova. Fa tahaka ny ahavon'ny lanitra noho ny tany no ahavon'ny lalako noho ny lalanareo sy ny fihevitro noho ny fihevitrareo. Isaia 5:15. Ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra dia tsy hoe fanafahana antsika amin'ny fanameloana any amin'ny fitsarana fotsiny, fa fanafahana amin'ny ota mihitsy. Farana ny fiarahantsika mianatra androany, misaotra no naretanao hatramin'ny farany. Andeha hivavaka isika tia-pamaranana. Ray tsara sy masina ny an-danitro, misaotra satria azo antoka ny famelanao ny elokay. Ampio izay atoky ny teninao ary afoy ny fahotana rehetra ka mba ho olona tsy misy kilema izay eo am-piandrasana ny fiverenan'i Jesosy zanakao. Amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Dia mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny fotoana manaraka ny namanao Kalebandretsikivy. Ilay feony ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feony fanantenana. Dia fifalianao
mpiara-mianatra ny tenin'andriamanitra aminao Iliandry amin'ny tantsoa ny miona aminao indray ao anatin'ity fiarah-mianatra ny tenin'andriamanitra ity. Ny famantaran'ny fanekena izay ny lohateny lehibe izay iarahantsika mijery mandritra ny andro vitsivitsy indray. Ny famantaran'ny fanekena ho hitantsika io ny votoatiny fa milohan'ny hidirantsika amin'ny tsipiriany dia manasanao mba hiaraka hivavaka amiko. Rainay izay nindanitra ho amasinany ny anaranao ho tonga ny fanjakanao ataony sitraponao ety an-tany tahaka ny nindanitra. Misaotranao fa manome sakafo ara-panasa aza ho anay isan'andro ianao. Misaotranao no ny fahafahana ara-pivavahana ahafahanay mbola mivavaka malalaka eto amin'ny firenenay ary ahafahana miara-mianatra tahaka an'izao. Ianao tompo no angatahanay mba hitahiry izany ho anay ary anomeanay tompontsoa manokana amin'ny alalan'izao fiarah-mianatra ny teninao izao mba hazava aminay ny lesona tianao ampitaina ary hanomery anay sady koa ho afaka mampiatra an'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misy andininy an-trano moa izay nofantenana ho atao tsy anjery ary ahafahantsika matsiaro mandrakariva ny lesona ny rahantsika nianatra. Exodosy 13:12 no ahitantsika azy. Exodosy 13:12 manao hoe: dia ho tandremany zanak'Israely ny sabata hankatoavany azy hatramin'ny taranany faramandimby dia fanekena mandrakizay izany. Azontsika tsaina amin'izany fa ilay famantarany fanekena izay ho resantsika mandritry ny andro vitsivitsy dia ny sabata. Aventsika miaraka ary ilay andininy. Dia ho tandremany zanak'Israely ny sabata hankatoavany azy hatramin'ny taranany faramandimby dia fanekena mandrakizay izany. Exodosy 13:14. Efa niarahantsika nianatra teto ary naverimberina teto fa nataon'Andriamanitra ho tsangam-bato ny famoronana ny sabata amin'ny maha-mpamorona azy. Rehefa tapitra la herinandro ny famoronana, rehefa tonga ny andro fahafito dia io andro fahafito nataony tsangam-bato hanamarika ny maha-mpamorona azy. Voalaza mazava ao Genesis 2:1-7 zany. Genesis 2:1-7 manao hoe: dia vita ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra ao aminy, ary tamin'ny andro fahafito dia vitan'Andriamanitra ny asa efa nataony ary dia nitsahatra tamin'ny andro fahafito izy tamin'ny asa rehetra izay efa nataony. Ary Andriamanitra nitahany andro fahafito sy nanamasina azy. Ny hoe nanamasina eto dia nanokana azy hiavaka amin'ny andro hafa rehetra. Nanamasina azy satria tamin'izany no nitsaran'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra izay noforonony tamin'ny nanaovany azy. Izay no antony hanasan'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny didy 4 ao amin'ny didy 10 mba hitsahatra amin'ny asa mandrarahantsika koa sika rehefa sabata tahaka ny nataon'Andriamanitra rehefa avy namorona izao tontolo izao tao anatin'ny andro 9 izy. Asa raha fantatrao fa 2 taona mahery talohan'ny foronan'ny fireneny zanak'Israely no efa nanokanan'Andriamanitra ny andro fahafito ho andro fitsaharana ho andro sabata. Arak'izany dia tsy sabatan'ny jiosy ny sabata fa sabatan'i Jehova ary nataony ho antsika olombelona. Mbola hiditra amin'ny Atsipiria mikarika an'izany moa isika ao anatin'ny lesona. Ny sabatan'ny andro fahafito dia mamerina antsika tsy tapaka isan-kerinandro ho eo amin'ny fototra iorenany mahisika antsika manontolo sy no avintsika. Mandritra ny herinandro sika dia somebiseby miazakazaka etsero mitady vola, mandany vola mivezivezy atraizatraiza ary aza donoina fa tafiditra ao anaty didy anie izany. Tsy ny fitandremana ny sabata ihany no tafiditra ao anatin'ny didy 4 fa ny fiasantsika mandritra ny herinandro koa. Tsy izay ny voalaza ao, enemana no iasanao. Izany hoe asain'Andriamanitra miasa antsika mandritra ny herinandro ao anaty didy izany
fa sabatany jehovahandriamanitra ao ny andro fahafito ny fitsarana amin'ny andro sabata ao anaty didy zany rehefa tonga ny andro sabata dia mamerina antsika indray amin'ilay fototra namoronana antsika zay fiandohana iaingany zavatra rehetra manaraka zany fitandremantsika sabata zany matsiaro fa Andriamanitra no namorona antsika satria zay rehetra everintsika fa manandanja dia azadino fa tsy misy ange raha tsy Andriamanitra no namorona azy namorona antsika hatrany am-boalohany dia natao atserovana an'izany ny andro sabata zay averina ihany fa sabatany Jehova maro-potoana ny sabata tsy miova tsy tapaka fa tonga mameno ny lafi-piainantsika rehetra mampatsiaro antsika fa ny tsipiriany rehetra eo amin'ny fiainantsika dia an'ilay pahary antsika izy no nametraka antsika teto izy nolay tamin'ny voalohany nanao ny lanitra sy ny tany dia asa izay mitoetra ho fototra tsy azo iodivirana mihitsy iorena ny finoana kristianina marina rehetra ao anatin'izany ny sabata izay fahamantarana tsy azo lavina miariary mazava tsara ao amin'ny tenin'Andriamanitra ny fanazavana momba an'izany ary tsy miova hatrany an-danitra sika dia mbola voalaza fa hitandrina n'izany sabata izany atsiaro mandrakariva fa le Andriamanitra namonjy antsika anie dia io le Andriamanitra namorona antsika hijeriny amin'io famantarana io sika mandritra ny andro vitsivitsy ao anatin'ny tontolo-kevitry ny fanekena nataon'Andriamanitra tao sinay fa amafisina fa tsy tao sinay akory vao napetraka ny sabata fefa taoriana ny famoronana reto ary misy fanontaniana vitsivitsy izay rahantsika mikaroka ny valiny mandritra n'izay fotoan'izay avitaizany ny andohan'ny sabata ilayntsika fantatra izay inona no pirofo mampiseho fa efa nisy talohan'ny fanomezan-dalàna tao sinay ny sabata ary ahoana no ilazana fa ny sabata dia famantarana ny fanekena inoko fa alinanao ny fianarana an'izany loha hevitra lehibe zany izay aoka ho fantatrao fa anisan'ny ifantohany ady lehibe farany eto an-tany tsy ady mikasika ny toetrandro tsy ady mikasika ny toe-karena na izay everintsika ho fototry ny ady mahazatra mpitranga eto an-tany fa tena ady fanaovan'ny tsara sy ny ratsy ary ho tafiditra ao anatin'izany ady farany izany ny fitandremana ny sabata satria Satana dia hiezaka hametraka sabata sandoka ka ny fampianarana izay milaza fa mety daholo rehefa andro dia tsy marina velively ho hitanao ny tsy mahamarina an'izany ary ho hitantsika hoe nahoana ary no enjehina izay rehetra tsy manaiky ny hiala amin'ny fanajana ny sabata marina nahoana no terena hiaraka hanaja sabata andro hafa ny olona raha tsy mampaninana izay andro rehetra tiana hatokana hivavahana nahoana no enjehina ny fomba manokana izay tsy manaiky afa-tsy izay voalaza ny tenin'Andriamanitra ka dia manasantsika mba tsy handisy fotoana amin'izany fiarah-mianatra izany tsy hanavahana ny izaniza fa asaonina manao hiaraka andinika amin'ny fotsotra amin'ny fomandio izay voalaza ny tenin'Andriamanitra mikasika an'izany hoe sabata izany ka dia manao mandra-peona vetivety indray ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitanso Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio Feony Fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany www.awr.org na www.feofanantenana.org